Faly miarabantsika rehetra indray tafaraka eto amin'ity fahita lavitra ity ato anatin'ny televiziona malagasy manaraka ny fandarana mety ho toetry ny andro hatrany. Ao anatin'izay ary dia mijanona ao anatin'ny atao hoe volonandro fahavaratra hatransika satria tsika koa moa dia ao anatin'ny volana febroary ka dia mahazoram-baratra hatrany zany ny faritra maro manerana nosy amin'ny ankapobeny ny tapany avaratra sy ny amorontsiraka antsanana manontolo iny raha toa ka aty amin'ny tapany atsimo sy ny atsimo andrefana amin'ny ankapobeny no somary mamaina ho an'ny 3 andro manaraka. Misy araka izany filazana makasika ny abetsahan'ny rotsakorana ho an'ny anioka hatramin'ny rapitso aloha dia ilazana zany fa misy fampitandremana makasika ny abetsahan'ny rotsakorana aty amin'ny faritra Vatovavy Finansa Atsimo Antsinanana sy Analamanga. Mety hatratratra amin'ny 70 ka hatramin'ny 90 milimetatra ao anatin'ny 420 ora zany raha ny vinavina ho an'izay toerana izay ary any amin'ny sabotsy sy ny alahady ihany kosa dia vinavinaina azo rotsakorana betsaka ihany koa ny faritra Atsinanana, ny faritra Sofia, ny Diana, ny ilany andrefan'ny Betsiboka iny sy aty amorontsiraky ny faritra Boeny, morontsiraky ny Melaky, mahazo an'ny Marovoa iny dia mety hatratra orana betsaka ihany koa 70 ka hatramin'ny 90 milimetatra hatrany aloha raha ny vinavina makasika an'izay abetsahan'ny rotsakorana izay. Toy antsika amin'ny toetry ny andro any rapitso maraina ary dia mandraondraona hatrany aloha aty amin'ny Analamanga sy vakana karatra sy tasy aty mety anahana erikerika ny vao maraina mandraona ny latsany voatany manontolo misy orana aty amin'ny morontsiraky ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana sy Sofia sy Boeny any ankoatr'izay kosa ifandimban'ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray araka nambarantsika teo dia misy zany ny oram-baratra amin'ny faritra maro manerana ny nosy akoatra ny aty amin'ny faritra Menabe sy Atsimo andrefana osika ary aty amin'ny faritra Androhy sy Anosy tapany andrefan'ny Iorumbeno mandimban'ny rahona sy ny masoandro. Vinavina ho an'ny maripana ho an'ny rapitso mandidina ny 9 ka hatramin'ny 9 degré Celsius ny mafana indrindra aty amin'ny faritra Avoatany na ny alina ihany koa dia mafapana satria ny mangatsika indrindra dia 17 ka hatramin'ny 12 degré Celsius. Morontsiraka Atsinanana moa dia 19 ka hatramin'ny 30 eo mafana indrindra ary 12 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra aty amin'ny morontsiraka andrefan'ny Nosy. Raha ny manerana nosy kosa no jerena dia 30 degré Celsius no mafana indrindra ary hitantsika izany any Antsohihy, Morondava ary aty amin'ny Morombe aty. Toy ny toetry ny andro ihany ho an'ny sabotsy kosa indray dia somary mianavaratra amin'ny ankapobeny ny oram-baratra fa dia aty amin'ny faritra Menabe ny Hotomatsiatra sy ny Iorumbé sy ny Anosy iny Androhy no maina amin'ny ankapobeny misy tandrifon-drahona amin'ny sirana ihany aty amin'ny faritra Atsimo andrefana ny ankoatr'izay dia isy oram-baratra hatrany. Ny maripana voavinavina raha ho an'ny sabotsy dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 mafana indrindra aty amin'ny faritra Avoatany ary 9 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny morontsiraka Atsinanana, 30 ny mihoatra ny morontsiraka andrefan'ny Nosy mafana indrindra kosa dia 17 degré Celsius sy 30 degré Celsius ny faritra Sofia, Boeny ary Menabe sy Atsimo andrefana hatrany aloha no ahitana izay. Amaranantsika ny toetry ny andro ary dia ho an'ny alahady ary dia mianavaratra hatrany ny oram-baratra aty amin'ny vakana karatra mianavaratra zany aloha dia mbola misy hatrany ny oram-baratra amin'ny ankapobeny misy tandrifon-drahona aty amin'ny atitan'ny Atsimo andrefana sy Androhy sy ny tapany avaratry ny Anosy aty maina kosa aty amin'ny Atsimo Atsinanana, Mitaolaniaro, Iorumbé aty amin'ny ilana sanan'ny Hotomatsiatra manontolo iny tapany atsimony faritra Menabe. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny alahady manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra aty amin'ny Avoatany ary dia 19 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka Atsinanana, 19 ihany koa ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefan'ny Nosy aty amin'ny faritra Melaky no somary misy fidinana misongadina araka ny tahantsika. Ny mafana indrindra kosa manerana ny Nosy dia 17 degré Celsius any Morondava any 30 Mahajanga sy Toliara. Makasitraka anao naraka izay hatramin'ny farany dia masanao ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.